dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia momba ny vahaolana maharitra amin'ny tontolo iainana. Ny fanoresahako teto ny vahaolana maharitra ho an'ny fandriampahalemana, vahaolana maharitra ho an'ny fitsaboana, vahaolana maharitra ho an'ny harenan-kibon'ny tany. Ity indray mitoraka ity zany dia ny vahaolana maharitra ho an'ny tontolo iainana. Tsara ho fantatsika fa izany tontolo iainana izany ny environnement sy ny maitso mavana, ny zavaboary natoraly mirentirainty eran'io zany dia isan'ny fananana ngeza dia ngeza indrindra zany ao Madagasikara, ary iankinan-javatra maro dia maro zany ny fitandrovana azy satria dia isan'ny mahasarika torista be indrindra zany dia ny maitso mavana. Kanefa dia raha ohatra ny maitso mavana no tandindondoza zany amin'ny doro-tanety eran'io dia mila jerena akaiky zany ny vahaolana. Inona moa zany no zavatra entin'io maitso mavana sy ny tontolo iainana natoraly io zany? Dia ny fahatsaran'ny rivotra iainana zany io, misy fiatefany be dia be zany any amin'ny resaka fahasalamantsika olombelona, ny fahatsaran'ny tontolo iainana. Eo ihany koa zany ny resaka hoe rehefa tsara ny tontolo iainana dia mety mamokatra bebe kokoa zany ny tany. Misy ny vokatra izay mety ho avo roa heno, avo telo heny ny vokatra teo aloha zany raha ohatra ka jerena akaiky zany ny resaka tontolo iainana. Mahatonga ihany koa ny olona izay mety mazoto hipetraka any ambanivohitra ny fahatsaran'ny tontolo iainana, ary indrindrandrindra koa zany dia ny hoe maro dia maro ny zavatra izay simban'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Izany hoe na ara-ekônômika, na ara-politika, na eo amin'ny resaka fanabeazana, na eo amin'ny resaka fandriampahalemana, izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia idiran'ny tontolo iainana daholo, ny fahatsarany sy ny fahasimbany. Satria inona tokoa moa rehefa simba anie ny tontolo iainana dia simba daholo koa zany ny zavamaniry rehetra ao anatin'ny ala may io, ohatra ny biby rehetra tao anatiny. Kanefa dia isan'ny mampidi-bola betsaka ny fanaovana ny recherche any amin'ireny hoe parika botanika ireny. Mampidi-bola betsaka ny fahatongavan'ny torista. Rehefa tao anie ny compte ny hoe torista dia tsy mila zavatra maro, tsy mila hoe tsy maintsy perfectionné be ny zavatra rehetrarehetra, fa efa ato-goavana be zany dia ny hoe fisian'ny zavaboary manitona dia manitona izay tsy fahita firy zany aty amin'ny tany mandroso. Ka isan'ny vahaolana izay apetrako zany dia ny hoe miainga foana isika eo amin'ny hoe olombelona. Ny olombelona no harenantsika sy ny zavaboary. Tsy maintsy tokony atao zany ny ifandraisan'ireo roa tota, tsy maintsy atao ny ampihavanana an'ireo. Satria inona moa no mahatonga ny doro-tanety? Ny doro-tanety dia ny hoe te hampiasa charbon zany ny olona, satria iny zany ny mbola moyen aloha hatramin'izao zany hoe ahafahany mahandro sakafo. Tokony hovahana zany ho jerena akaiky zany hoe inona zany no mahasolo ny charbon. Eo ihany koa zany ny hoe mampiasa kitay ny olona zany dia mikapa ny hazo. Izany daholo dia zavatra mitondra zany ny hoe faharavan'ny tontolo iainana zany.
Eo ihany koa ny resaka hoe te-hamboly ohatra ny olona anankiray de sombany ny ala, zany hoe heveriny zany hoe rehefa dorana ny ala zany dia afaka mamboly izy. Marina tokoa aloha fa rehefa dorana ny ala de amin'iny fotoana voalohany ambolenao eo iny zany aloha de miroborobo tokoa ny zavatra ambolenao eo, fa rehefa avy eo amin'izay zany amboly fanindroany faterina ianao zany de fa mainy tany zany efa maty daholy ny valeur nutritive ao anatin'ny tany. Zay nge no mahatonga ny hoe désert rehefa dorana daholo zany ny tanety ao Madagasikara dia anjary désert ake zany Madagasikara, tsisy ninona tsony man'ny taranaka aty aoriana. Ka hieritreritra zany ve isika malagasy rehetra zany fa handositra any Madagasikara daholo? Mbola point d'interrogation koa ny amin'izay hoe afaka mandositra daholo ve? Ary rehefa handositra daholo koa nefany mbola misy zavatra betsaka koa hoe tsy ny olona rehetrarehetra koa no afaka hipetraka sy hazaka ny fipetrahana aty ampitan'ny ranomasina. Mbola fanadihadiana manaraka izay mbola apetrakintsika eto zany ny hoe fandehanana aty ampitan'ny ranomasina. Tsy ny rehetrarehetra mihitsy, mila toe-tsaina voavolavola ny fahaizana ny vahiny amin'ny tany tsy nahalehibe anao ary tany tsy niavianao. Mila famolavolana toe-tsaina goavana de goavana koa zany izay zavatra zay. Raha ohatra mantsy hoe isika rehetra zany eritreritra fa hoe anao tsinotsinona ny tanidrasana fa rehefa avy eo dia andeha handositra aty ampitan'ny ranomasina, mbola tantara hafa koa iny. Inona zany no tena hoe vahaolana fototra zany ny amin'ny hoe resaka fandoroana tanety. Misy zavatra izay mila atsofoka ao anatin'ny toe-tsain'ny malagasy dia ny fitiavan-tanindrazana. Mila izany hoe éduquena ny vahoaka satria mbola misy zavatra betsaka tsy ampy zany ao matoa mandoro tanety ny olona, satria ny olona tsy andoro ny zavatra tiany, tsy andoro ny zavatra eritreretiny fa hoe zavatra tokony holovain'ny taranany aty aoriana. Misy ihany koa zany ny atao hoe sens de responsabilité, zany daholo zany mila éduquena ny olona zany zay zavatra rehetrarehetra izay. Ao ihany koa ny sentiment d'appartenance. Aniza marina moa zany io tany doranao io ary iza no iatefan'izay hoe conséquence ny fandoroanao an'io toeran'io. Eo ihany koa ny fampianarana izay tokony alefa lavidavitra zany any amin'ny tany. Ataontsika hoe lavitra andrina moa zany ny fitenenan'ny malagasy azy, satria ny tsy fahalalana koa zany dia mahatonga ny olona handoro tanety. Tokony asina zany hoe lakilasy daholo zany, sekoly isaky ny fokotany zany na de hatrany amin'ny akodahodany. Tokony misy ny rafitra rehetra apetraka momban'izany zavatra zany ny amin'ny hoe encouragena zany ny olona izay hoe alefa mampianatra any amin'ny ambanivohitra be any. Tokony kosa mba misy ny hoe karama ambonimbony kokoa zany tambazana ny olona izay andeha ampianatra any. Misy avantage omena azy ampazoto ny chômeur izay miandrona aty amin'ny tanan-dehibe. Ary indrindrandrindra dia ny fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana no tsy mampazoto ny olona andeha hiverina ho any ambanivohitra.
maro dia maro zany a ny ataontsika hoe zany hoe tena fototra rafitra fototra zany a izay a hoe amongorana ny doro-tanety fa tsy vitany hoe vahaolana tempotempoka fotsiny a marina aloha fa hoe ny vahaolana izay situation d'urgence daholo moa zany ny zavatra rehetra zany ao Madagasikara amin'izao fotoana izao kanefa dia tadidio fa raha ohatra ka situation d'urgence daholy no ampiasaina zany a fa tsy misy hoe tena vahaolana miorom-paka tsara fototra amin'ny secteur rehetra dia asagaga fa ny teo ihany ny teo miverimberina ny zavatra tsy mety rehetra mila zany a tena hoe étudiena amin'ny antsipriany fongorona hatrany amin'ny fotony zany a ny resaka doro-tanety ny resaka fitsinjovana ny environnement satria io no maizy azy any Madagasikara ka raha io zany a no fongorinao dia inona tsony zany a no mba hijanona amin'izany Madagasikara izany inona tsony no mba hijanona ho an'ny taranaka any aoriana dia toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko.